misy oratsika ny safidiny Sky One TV amin'izao andro zoma arivariva izao fandarana fasafasy no arahinao 17 oktobra 2024 amin'izao fotoana zao efa manakaiky ny 17 avril 2024 enim-bolana izay no nisinty fandarana ity taony nahaliananareo taony nahafaly anareo tao koa ny nahasosotra anareo tatela mambao na fiainana misy ny ambony misy ny ambany izany rehetra izany no ho aventsika eto amin'izao fotoana izao androany zany dia fandarana miavaka tsy misy vahiny fa ireo fandarana efa nandeha teo aloha no misy aventsika noho ny fangatahana ankapobeny zay avy any aminareo iresakitsika zany iverina resaka eto iverina alefa eto resaka zay maro nahalianareo tao ny resaka renakibony tany tao ny resaka autisme tao ny resaka 17 martsa sy ny sisa fanomboana azy dia ity ilay ataoko hoe tovolahy kely 12 taona izy tamin'izay mpandrara voaeritreriny nefa manana hevitra be dabe ary nalefa tany Afrika tany fanina tamin'ny mpandrara tanora africain dia izy nilazo larina voalohany Tahina ny anarany raha ohatra tadiditsika izy no anisany nahafantaranareo ty fandarany ty voalohany nahazo ny loka be Anzisha izy tamin'izay fotoana zay Tahina zay mpanamboatra yaourt fromage sy ny sisa tsy te hiteny anarana hoe Tahina dia ikisa kely satria sao dia misy mandray ambadika politika zany teniko zany fa izy dia azo atao hoe modely mihitsy eo amin'ny fiarahamonina sy indrindra ao ny fandraharana sy ho an'ny tanora rehetra mba hisaka eo amin'ny fiainana Tahina. Raha fahitanao zany ny fietretanao anazy ino natao amin'ny ny zavatra nataonao ny dossier-nao tena napakevitra sy nandresy lahatra ny mpitsara hoe enao no menan'ny loka voalohany raha nieritreretinao anazy voalohany indrindra ny loha eo amin'ny hoe fanampiako ny tatsa sy ny raiky amin'ny 14 moa ianao le nanomboka nandraha raiky amin'ny 14 zare tamin'izany fotoana zany efa fromage sy yaourt taterina nanao yaourt ianao zany soloan'ny tiko ve sa ahoana io indrindra satria mantsy nivokatry ny tatsa koa ataoko hoe omondronondrono tsy dia nisy naka moa satria efa maty ny tiko tateo maty ny tiko dia tsy nisy naka ary na misy maka raha vidin'olona mora be 10 avy any samy mandatsaka hoe 700 ny litatra andronono. Ianao zany ataonao ambony foana ataoko tsy matiantoka avy anao satria zay foana nivarotra ane zay raha ataonao lafo ny vidianao vokatra dia voatena amidinao lafo izy dia lasa matiantoka tsy matiantoka vidiko araka ny tokony hoe zany le izy vidiko mba hoe lafolafo kokoa hoe satria mantsy ny mpandrara sasany hoe vidia mora le izy nefa amidy lafo be ahenanao zany tombom-barotra alainao ve ahena ny tombom-barotra eny zany mijanona ao anatiny za zany efa miainanao tena hitako hoe ao anatin'ny ranao natioraly voajanahary ny fahaizana mandraharaha satria anao zao ohatra nanomboka hoe 0 francs tsisy fond mihitsy tamin'ny voalohany nefa nandresy lahatra olona na mianao entana tsy vidina aloha ianao koa mividy ny entana amin'ny vidiny mirary tsy makatombony be fa mahita hoe atao moramora zany atao kely ny tombony alaiko nefa za afaka malafo tsy dia azo atao koa le titena be tsy azo atao azo everina hoe toekarena miakina amin'ny fihavanana ihany koa zany hoe ny économie solidaire rehefa le tonga saina am'izay anao ianao voalohany inona tahotra ainao voalohany rehefa tena fantatro am'izay tena ianao marina amin'ny voalohany zavatra tonga tao an-tsaiko hoe zany voalohany dia tia aprisika ny tanora aloha voalohany indrindra hoe manaova fandrarahana fa tavavoaka foana izy manana finoana na inona sakana na inona olana tsy maintsy raha miezaka ianao dia afaka foana io hoe tia ampahery an'ny tanora zany no voalohany indrindra hoe voafaka eo tia ampafantatra Madagasikara te hitady lalam-barotra kokoa hoe tia amen'ny Madagasikara dia tena tsy ara-mifaratso ihany koa ve nefa na tsy ara-mifaratso ihany koa Madagasikara sy faratso indrindra faratso indrindra ireo mpiaramiasa ireo tatra maro mpamokatra
mpamehy ronono sy ny sisa mpamendronono satria ny voalohany indrindra mantsy ny tatsatao faratsy ny miara ny asa tamin'ny voalohany kanefa ny Madagasikara tandrazana de era Madagasikara sy ny anona ny tanjoko ska ho an'ny TV ihany raha anao fandarana fasafasy azadino androantsika dia best of zay filaza azy amin'ny teny vahiny ny tsara indrindra no andikatsika azy amin'ny teny gasy faraparany teo tao anatin'izay enim-bolana nisiny ty fandarana ty zay dia anisan'ny tena be mpiantso tokoa izahay tamin'ny taorinany nandefasana an'ity fandarana anankiray ty tsy iza zany fa le resaka autisme fahasalaman'ny zaza autiste Mbolatiana Raveloarimisa no vahiny tamin'izay fotoana izay ary niresaka izy momba ny fomba fitaizana ny zaza autiste aiza ahoana ny fomba itiliana ny zaza autiste afatarana zany ty zaza ty de autiste ary aiza no afaka mandray an-tanana ny zaza autiste mba tsy anameloka intsony ny fiarahamonina ka raha vao mahita zaza tsy dia manara-penitra loatra de hoe adala izay ary zay mihitsy no tena no nihitrikitrihan'ny Mbolatiana Raveloarimisa teto hoe misy ny atao hoe aretina autisme fa tsy adalana misy devoly daholo akory tony tranga ohatrany tony Mbolatiana Raveloarimisa dia ataoko hoe vehivavy manana active manao zavatra maro izy aloha voalohany tompona andraikitra ao amin'ny atsonana fikambanana atao hoe coalition des radios zay fikambanana radio maromaro eto Madagasikara tetika sagoavana izy io zay ho resatsika ihany koa fa izy koa anatina fikambanana isan-karazany liberty 32 wake up Madagasikara sy ny sisa mampianatra ny akatsoko mampianatra inona moa géopolitique mampianatra géopolitique fa alohany zany rehetrarehetra zany dia iresaka lohahevitra anankiray tsika zay ny antony de satria tamin'ny 2 avril ny andro resepena momba an'io lohahevitra ray de tsy zany fa ny atao hoe autisme satria i Mbolatiana Raveloarimisa dia filohan'ny fikambanana autisme Madagasikara ina moa ny atao hoe autisme aloha zany ahafantarana ny olona voalohany satria amin'ny ankapobeny efa io zavatra io zany ohatrany ataontsika hoe toedra raha efa misy foana amin'ny olombelona fa zao vao manomboka mihafantatra eto Madagasikara le izy le teny aloha tonga de ho rasarasaitsika azahoana hoe inona moa le atao hoe autisme ny teny hoe autisme de misy singa anankiroa anatiny misy auto-déisme le auto de ny tenako de le isme indray raha ataontsika tsotsotra amin'ny teny malagasy de hoe miverina ohatrany hoe miverina amiko ihany zany raha ataontsika tsy mbola misy moa ny voambolana raha andio hoe inona moa zany no andikatsika an'le autisme fa raha azavaina amin'ny teny malagasy le izy de ohatrany hoe fiforetana anaty aka kisary anankiray na mety hoe misalobona koa misalobona satria ny autisme zany raha ohatra hoe tsy akory hoe manapaka ihany fa efa hitantsika reny amin'ny fiarahamonina misy ankizy ohatrany ao anatin'ny tontolony ao izy de tsy miresaka aminao izy ary misalobona ao anatin'ny tontolony ao ohatran'izay le atona hoe autisme efa nezaka ihany nafantatra le izy aloha fa reny ankizy reny rehefa hitantsika amin'ny ankapobeny dia ahilikilikintsika ahilikiliky ny fiarahamonina ary ho an'ny gasy rehefa misy olana rehefa tsy manaraka ny normal dozy ny gasy hoe adala zay mihitsy le izy anisan'ny zavatra anankiray adivana zay fomba fisaintsika malagasy zay hoe rehefa tsy arak'ilay eritreretintsika fa tokony ho izy de efa afahafa fijery ny olona ohatra raisiko akaiky raha manao kavinila fotsiny randy de efa be da be no manana jugement akoatran'le zavatra eritreretra de mitovy amin'izay mihitsy koa le autisme zany le izy tsy hita hoe avy aiza tsy fantatra hoe inona ny antony fa vao tsy mitovy amin'ilay fihetsiky ny zaza andavanandro fotsiny le zaza de tonga am'le hoe nisy nanisy misy devoly raha tsy fitondran-tenany reny tsy nahitondrany reny nanota fady de tonga ao amin'izay hoe ahilikilika na le zaza na le fianakaviana mety misy olona zao manontany teny fa ohatrany ahoana raha ny endriky zany hoe zaza autiste zany
tia misy tranga anankiray izy ataoko hoe extrême ihany efa lasa lavitra be kanefa misy tia zavatra misy rehefa manana zaza autiste ianao dia tena misy ray aman-dreny miainany toetra raha ohatran'izao hoe rehefa misy crise satria misy crise le izy misy fihetsehan'le autisme dia amin'ny alina dia ohatran'izao ny tranga rehefa mihetsika ny crise ny zaza autiste. Mais ce soir encore, je reste seule, livrée à moi-même face à un Samy en crise. Comme trop souvent, toute la nuit, Samy a hurlé. Depuis 8 jours, il ne se nourrit que de rares yaourts. C'est mon quotidien depuis 8 ans. Je suis impuissante face à son mal-être. Tu viens avec moi. Tu as ma loup, Samy. Et le lendemain, le voici debout, comme une fleur. On y va. Je suis épuisée, mais lui, il résiste à tout. Mais c'est quoi ça? Iny a tranga extrême natao hoe zaza autiste. Ahoana tokoa moa ho an'ny saramaviam-bahoaka mahita tranga ohatran'ireny no tsy hiteny hoe adalo io zaza io. Ça va? Hitako émue be ianao satria ampifantana ny mpitsanantsika zany fa Mbolatiana Raveloarimisa filohan'ny fikambana autisme Madagasikara natonga anazy niditra ao sady mpanangana mihitsy satria izy mananjanaka autiste ary mampatsiaro anao zavatra niainanao ve reny? Tsy tena extrême be ohatran'ireny ny ataoko hoe ny crise rehefa manao crise ny zanako fa izy manaikitra tena dia manaikitra ny hafa dia mitovitovy amin'iny ihany hitanareo misy an'ilay hoe automutilation akapony amin'ny rindrina na amin'ny zavatra ny tenany fa misy koa zaza zany manisy totohondro ny tenany tsy hoe voatery hoe zaza ihany fa misy olon-dehibe autiste rehefa manao crise dia tena mandratra tena mihitsy n'ilay izy raha ndity teny hoe raha mahita an'ireny ny fiarahamonina matetika raha ndia tsy hita ny fiarahamonina ny zavatra ohatran'ireny satria rehefa hoe any an-trano zany na rehefa misy crise dia matetika afenaingana aloha satria matahotra an'ilay fitsaran'ny olona hoe misy adalo ao an-trano e zay foana voly dia ohatran'izay anisan'ny zavatra ngeda be zany tena anisan'ny tolona iainan'ilay ray aman-dreny ary niteneniny teo raha matsikaritra tsika mon quotidien izy zany hoe 4 amin'ny 4 ora. Valo taona izy miainan'iny valo taona izy miainan'iny azo atao hoe aretina ve ny autisme? Hatreto aloha zany dia tsy atao hoe aretina ny autisme fa fikorotana ny toetena le izy zany ny akaikaiky azon'ny malagasy angambany dia hoe anisan'ny toetena mikorotana ny olona diabetika tsy marary ny olona diabetika fa izay ny toetenany dia ohatr'izay koa ny olona autiste hoe tsy aretina le izy fa mikorotana ilay toetra tsy afantaran'ilay olona hoe misy aloha ny tenany les consciences de soi zany dia misy koa ny hafa les consciences ny hafa dia izay nahatonga randeha ohatra miaina ao anaty tontolo izy tsy mahita antsika tsy mahare antsika ary hafa mihitsy manana ny tontolony azy rery izy zany oui fa indraindray ve izy mivoaka ao anatin'iny tontolo iny ihany dia io no mahatonga an'ilay hoe mila manazavitsika fa misy karazany ny autisme misy en voalohany zany ny autiste ny olona autiste tsisy mitovy mihitsy fa samy hafa foana fa azo sokajiana ho telo ny karazana autisme voalohany aloha dia ireo olona manana autisme mavesatra be zany hoe le état léguminaire manana handicap tsy mihetsika tsisy réaction fa dia velona fotsiny zay aloha zany fahitana anazy fa fantatro hoe velona le olona ratsy indrindra mavesatra indrindra dia misy eo le telantenany lay trouble du comportement zany hoe mikorotana ny toetran'ilay olona misy zavatra hainy ihany misy zavatra mikorotana ohatrany hoe tsy afaka
betsaka ny tsy mahavita miteny ohatra atsika fa miteny izy fa manao gazouille ohatrohatran'izay fa afaka mampianarina miteny ihany ve izy aty reny mety afaka hiteny tsotra ie misy mihitsy mianatra miteny ary misy spécialiste manao fampianarana miteny orthophoniste ny anaran'le olona dia anisan'ny fikorontanan'ny toetra koa lay hyperactivité na hypersensibilité na ihany koa hypoactivité na hyposensibilité. Any tsy mihetsika hyper zany le mihetsika be loatra. Tsy vizana mihitsy zala. Ie, dia hypo le tsy manao inona. Ohatra ny hoe mandray an'ity stylo ity izy dia efa tsy vitany, mandray feuille ana papier izy dia efa tsy vitany. Misy karazany anankitelo fantelo farany. Ie, le Asperger ny type fahatelo zany dia ireo olona afaka miaina ohatra atsika ihany manana fahaizana mihoatra antsika olombelona surdoué be ary surdoué kanefa misy zavatra mety eritreretina tokony ho hainy nefa tsy hainy ohatra misy olona surdoué fa tsy mahavita mamatotra lasena kiraro tsy mahavita amin'ny telefôna misy tahotra ngeda be zany mararotiko zay teninao zay iresantsika hoe ahoana moa ny afantariny autiste ity olona anankiray ity alao ataoko hoe olona mihitsy satria tsy ny zaza rery akory ny autiste fa misy eny autiste anao mbola kely dia mitohy mandra-pahantotra anao le izy zany ny olombelona zany dia rehetra dia autiste izy mandra-pahafatiny zany zay ny azo lazana azy ka ahoana moa ny afantariny hoe autiste ity zazy ity mba natonga ny tenako hitondra n'ity lohevitra ity mantsy andrano dia mba ahafantarantsika manomboka zao hoe autiste ve sa tsy autiste ty olo ty fa tsy tonga dia ilika hoe daly io e dia ina ny fomba ahafantarana azy ireto zany izy ireo toetoetra ahafantarany autisme. Ie misy karazany maromaro izy io ito zany eo amin'le olombelona amin'ny tenany matetika ny autiste voalohany indrindra miazakazaka be foana dia eo amin'le resaka famolona rehetrarehetra eo amin'ny tenany zany raha ohatra tsy tia manao kiraro izy zany zao ny soratra eto tsy tia manao kiraro izy tsy tia manao kiraro izy mandeha amin'ny lohatongotra pointe de pied tsy hoe mandeha lohatongotra adiny 3 segondra ny zanako eo dia efa mikropaka ianao fa tsy mandeha le olona amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izy zany tsy tia mandeha tongotra tsotra fa mitsitsinga tsitsingatsinga izy koa mandraindray hitako eto hoe tsy tia feo mafy dia io le hoe misy hyper dia misy hypo misy zany le autiste lay tena manana mitombo raha ohatra hoe zany resaka S-rendi zany zao ny feo anienareo mety hoe lasa fois 1000 amin'izay nien'le olona autiste dia hitanareo ny an-dalana misy lazaintsika fa adala mitapitsofona satria mafy amin'ny loatra le zavatra eniny dia manjary eno agressé misy indray nefa ny karazana autiste ohatran'le lazaintsika hoe anaty bulle atsona tsy mitodika mihitsy dia hoe marenina ary vety izy azy ty ary io mahatonga ny diagnostika diso be da be fa be da be ny olona autiste ny zaza autiste didina fahatany satria everina fa satria hoe marenina ary be da be mihitsy ny eto amintsika mahatonga nay manao ny fampahafantarana ohatran'izao moa zany anisan'ny mahafakely ny autiste koa manaikinaikitra zavatra zay hitany dia hoaniny daholo stylo na seza ninninninnininy dia makao ambava ao kakikakerina ny hotanana sy ny sisa ity moa zany misy famantarana maromaro zany se hoe rehefa misy vitsivitsy amin'ireo ve no hitanao amin'zazy dia hoe autiste izy sa hoe tsy maintsy feno ireo raha misy 70 isan-jaton'ireo no mitranga dia efa manomboka mailomailo ny ray aman-dreny. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Misotranao misafidy hatrany isika ho an'ny TV fandarana fahasafatsy best of no arahinao androany zany hoe tsy misy vahiny fa ireo fandarana zay araky ny fanadihadiana
maivana nataonay hoe ireto ny tena be mpangataka indrindra mba havereno dia izay no alefatsika androany anisan'izany ny fandarina ny arana tamin'ny Faly Rafieferana mpampianatra izay manana maha izy azy manana mampiavaka azy na andray anjara tamin'ny Global Teacher Prize izay azo lazaina hoe prix Nobel ny fampianarana tany Dubai izy tamin'ny volana marsa noho izany tsy nahazo an'ilay loka be izy izay $1 million ary apatrivika fa afaka mandray anjara amin'io fifaninanana io daholo izay mpampianatra rehetra misy eran-tany anisan'izany ny malagasy ary tamin'izay fotoana izay izy dia niresaka hoe izy manokana Faly Rafieferana dia tsy manaiky ary tsy tia ny fanasaziana fanabedesana zaza tao ampianarana ao ampianarana na azendana fa fotoana fohy taorian'izay dia tonga ilay raha teny Anjanary mety hoe kisendrasendra zany arahantsika fandarina ny arana tamin'ny Faly Rafieferana. Tsy kilalaon-jazy ty fifaninana ty fa ty ny prix Nobel ny fampianarana eran-tany. Ianao anisan'le 50 mpampianatra 50 mendrika atao hoe 50 mendrika zay le izy nanao famaranana tamin'ny fotoan'androny raha mifahitanao anazy inona ny antony natonga anao hoe lasa voafidy 300 nandray anjara ianao voafidy anao famaranana. Betsaka amin'ny mpampianatra betsaka amin'ny mpanabe ity aloha ny anankiray tena niavaka tena hitako hoe niavaka zany raha hoe antsoina hoe miavaka dia satria zany anangana sekoly tsy niandry fanohanana tamin'ny gouvernemanta na tamin'ny fanohanana avy amin'ny fiangonana na tamin'ny ONG fa nanomboka tamin'izay teo am-pelantanana zay ny tena hitako ngeza be tao anatiny ary za rehefa mampianatra na manabe za tsy mibedy za tsy mitsapoka za tsy manasazy fa manao zay atafitan'le mpianatra ampianaritra zany zay angamba ny tena hitako hoe ngeza ankoatran'izay zavatra zay ve zany ny méthodinao tsy manasazy tsy mikapoka tsy mibedy rehefa manabe dia za tsy manasazy tsy mibedy tsy mitsapoka nahoana moa ano ibedy sy tsapoka fa niza olona anankiray kapohana dia tonga dia miletika daholo zay fahalalana na fahaizana ao anatin'le olona anankiray dia hitako fa tsy ilaina akory reny ozy izy ny fahendren'ny taolo malagasy hoe ny zaza tiana ny zanaka tiana ny zaza tiana tsy tsitsiana rotsakazo ny taolo malagasy mihitsy no niteny an'izany dia fa henoko efa ela ary efa be dia be mandeha fa hitako fa tsy mahasoa ary zay fomba ozy izy ndray aman-dreny gasy hoe zay moa fomba nazona hatrano zay ary tsy hita zay maharatsy azy ozy ndray aman-dreny gasy ka dia mively izy tena maharatsy azy azo eny to satria azo ataona mikapoka fa ny problema atsika na olana manjoantsika ray aman-dreny na mipanabe vao mizavatra mitranga kely na tara azy mpianatra dia nikapoka anao anatsika voalohany raha tsy nanao devoirana tonga dia ty zany tsy solution voalohany tsy fanabeazana voalohany faran'izay hoe rehefa tsy mahita hevitra ntsony ianao rehefa tsy hitanao ntsony zay tadiavana hevitra dia zay ty voakapohanao fa tsy ilainy ty satria rehefa mikapoka amin'ny tanany ianao dikan'izay na mikapoka amin'ny azo ianao dia manimba le olona maha olona azy mihitsy ny simba tsy ny sainy fotsiny fa manana amina mantsy ny olona anankiray ao anatiny simba zany ny finiavan'le olona pitrerinao simba ny andraikity'le olona simba ny safidin'le olona misy zavatra simba rava be dehibe ao rehefa voakapoka lava ny ekizy ary hitan'ny be sy maro ke zany rehefa eny an-dalana eny izy ny olona zay voakapoka lava sy voagidragidra lava rehefa miaina andavanandro dia tsy mahazo ainy iny olona iny ianao ve satria efa ampolo taona maro ianao no nanorina n'io sekolinao io zany taona firy moa zany le tany Alatsinainy Bakaro tany Alatsinainy Bakaro nanorina tamin'ny 770 moa teo Ambotry Andrina tamin'ny 3 akoroa zany io sekolina oritra dia efa zay foana zany méthodinao tsy manabe tsy manasa tsy mikapoka ny vokatra ny vokam-panadinana ny tianao tenenina vokam-panadinana vokatra ny fanabeazana amin'ny akapobe mihitsy rehefa mandeha anao makeo Ambotry Andrina amin'ny sekolina oritra any lafo io any Rafieferana dia gaga ny olona mandeha satria any amin'ilay sekoly tsy manasazy tsy manabedy ary tsy mikapoka hatramin'ny mpampianatra dia teneniko any zany mba hanao an'izany fa sahirana amin'ny mpampianatra tamin'ny voalohany fa rehefa kely sahirana izy tsy mikapoka sahirana izy tsy manabedy sahirana izy tsy manabedy zatra mikapoka zatra mibedy zatra manasazy ka rehefa tenenina hoe tsy ilainy zany dia sahirana izy fa mivokatra any aminay nga tsara satria raha misy ray na roa any avara-drano lohany amin'ny vokam-panadinana zay fahatelo raha farany tara
Azontsika omena isan-jatony tsy fantatro. Raha tamin'ny farany teo zany baccalauréat anay raha série D zay efa natavavoaka 66%. Série A anay efa 99%. Ray monjany tsy afaka. Fa nefa zany nitondrana azy. Zany hoe le fanabeazana ataonao sy ny fampianarana ataonao tsy miankina amin'ny efitranonao. Ary indrindra manimba ny ankizy ny kapoka ataonao. Misy ankizy maina fa rehefa peponao izy tonga any amin'ny fanadinana na pepon'ny ray aman-dreny alohany anaovao fanadinana. Raha misy ankizy anankiray vao opa vao gidragidra andeha hanao fanadinana misy mandeha amin'izay loany. Fandarina fasafasy hatrany best of tsika androany miaraka amin'ireo fotoana nafinaritra anareo ary nangatanareo mba ho averina. Nisan'izany ny fandarana izay niarahana tamin'ny Tsilavina Ralaindimby, zoky be Tsilavina Ralaindimby izay soja be azo lazaina amin'izany eo amin'ny lafiny serasera ho arahintsika avy hatrany. Ny tany manga nataony zaza kiombiomby ozy tselolona zaza votonanatra ny rambo no ny vita aloha marina no alefako izay hira zay dia ho fatatsika ny antony rehefa aveo fa misaotra andreo aloha mbola manaraka hatrany ny jusqu'aux TV fandarana fasafasy vahintsika dia Tsilavina Ralaindimby iny hira iny hiran'ny tselolona tany manga ianao no namorona azy nanoratra ny tonony satria ianao amin'ny lafin'ny kolotsaina zao no resantsika lafin'ny kolotsaina koa ianao dia ohatran'le teo aloha teo ihany nidiranao daholo ny lohahevitra rehetra amin'ny kolotsaina sady mpamorokira ianao mpamorona tononkalo mpanotosa sary mihetsika mpikarakara fampisehoana maro be mihitsy koa sehatra ray fanao ihany eny sehatra ray fa le sehatra maro le taranja maro anaty zany idiranao pakasary efa nanao fampiratiana mihitsy koa raha tsy diso dia ohatrany manodidina ny hira ihany te-hivera amin'le resaka tamin'ny voalohany hoe raha sorona daholo indray reo ka taranja rehetra zany tazomina dia inona indray ny taranja ho tazominao anaty le kolotsaina sary fa ny hira aloha ny tena nafantarina anao satria namorokira ianao namorona ny tamanga iny namorona ny ramano be galona ihany koa namorona hira maromaro zay nireny tarika ramano be galona apitapitao resantsika iny zary avy eo ramatokely bakoly zay nireny donestils fa iny zao tsy takotsomo iny zao aiza zao ny hira iny zao mahay tao amin'ny RNM ave izy tamin'ny 7 sa hoana izy manao tezaty anao antsoava izy zay mbola manana niny rona peo iny ange azafady ramatokely bakoly fa tadiavany Tsilavina Ralaindimby zany tena mitady anazy ny tena samidady fa na le tononkira tsy hitanetsony nefa nafinaritra le izy tena anisany hira nanamarika mihitsy ho andreo zay ty zao misy sary anankiray nisy fotoana nitambatra ray ny olona reo nampianao satria anao nampolona maro na rosy reny ary nampianao ary tselo na relolo sy ny tany ty misy sary anankiray tamina fampisehoana taidinao ve Frank Bayer teto tselolona sy lolo zao teo tselolona sy rosy ty zao le velo manao carreau ho an'ny tanora ankehitriny inona mo ny inona ataony Frank Bayer teto Frank Bayer zany ny fipetrany izy mpamorokira izy zany tao amin'le faritra ao Allemagne antsoina hoe Ruhr io faritra io zany ny faritra mamokatra ny artany ao Allemagne arak'izay zany industrie-ny ao dia misy pikarama be deabe ao zany dia reny fotoana ireny moa fotoana ao anatin'le resantsika teo ao anatin'le kotrakotrany tolom-panafahana sy ny fiadina saranga ny ady saranga Frank Bayer zany ohatran'ny ralay taty amintsika raha tadidinao ralay taty amintsika rahalay tamin'ny fitopolo moa zany izy ny tena nalazy izy maro Frank Bayer zany ohatran'ireny manao hira pitolomany ireny dia izay ny natongavany anisan'ny natongavany taty moa zany ampahafantatra ny hirany fa teo koa dia efa nanomana ny dian'ireo le artiste ohatran'ireo Rosy Mandritselo nakany Allemagne fa zay ny natongavany taty dia misy hirany zany navadika teny malagasy ino hira io inona moa ny lohatenin'izay ohatran'ny hoe midina avy ny andavarangana fa aza mitazatazana fotsiny mandray sanjara zany amin'ny fiainam-pirenena fa aza mijery fotsiny ho andreo zay mety tsy mahafantatra hoe fa izy ary zany hira raha maniky be galona zany dia ty le hiraka ny tanin-dramano dia tany zanatany
raha mahanybe galonany ireny lolo sy ny tariny fa ny tena vokatra nataonao ary atsarovan'olana hatramin'izao dia ity diska ity ty izy ty ampitapitao asy isika azo midoroboka zany nahitanao an'izao za manana tahiry marika kapila za manana marika valina be Tsilavina Ralaindimby satria na izy ara tsy manana tsony tsy manana efa nohany ny karadraka ihany ilay izy fa mbola mandeha tsara iny ampitapitao ataoko tsara mihitsy aloha ny fasy ampitapitao dia fasy be isika le misy le tsika tsy mila famangatsika fa le fasy no alefako ampitapitao ary zay mety tsy mahafantatra hoe fahina zany raha ampitapitao zany alefasy geza lala izy tsisy sary fa feo fotsiny zay le ampitapitao ao anatin'ity tiako marihana fotsiny amin'izy ty zavatra anakiroa anankitelo tsy meko anao iny eny efa nahita nikasika azy indray aloha dia efa mahafinaritra ahako ity zany tamin'izany fotoana zany tao amin'ny discomady mbola tsy nisy mihitsy 45 tour zany dia nikopaka roa ohatr' izao ary misy feno sary ary feno sary ny tena mompanao azy faharoa manarakaraka an'izay ny zavatra niainako taminanao n'ity disque ity tao amin'ny discomady dia zavatra ohatr'izao reto raha mamaky ny olona le tao ambadika ity zay mbola nahita azy dia misy hoe besa orga besa nanao mozika tokoa dia kely ny gitara besa sy kely ve zany nanao ny arrangement vaksova ny hira zalany nanao ny orchestration ary elaela mihitsy nitady ny mpitendry vita manao an'izay fandarana fasafasy best-of tsika androany ny vahintsika androany dia ireo vahiny efa teto ihany nytekiterina amin'izany fandarina efa nandeha teo aloha ihany no averina androany no fangatany be sy ny maro ka anisany efa nandeha teto ary betsaka nangatahany koa dia fandarina ny aranty amin'ny Elia Ravelomanantsoa izay nahafantarantsika ny diany teo amin'ny fiainana manahoana tokoa ny diany fiainan'ny olona anankiray satria fahatsika Elia Ravelomanantsoa dia efa ministra fa tonga ve dia teraka tao anatin'ny vilory izy sa fa nisy lalana hafa nalehany ihany koa zay no arahantsika izao ianao tena anisan'ny mpandraharaha anisan'ny ataoko hoe mpisava lalana momba tamin'ny sehatra maro mihitsy ianao ohatra mbola satria ianao mbola voakely dia efa nandraharaha mbola kely dia efa nanambady niteraka enambe folo taona sy tapany ahako no niteraka ny zanako voalohany dia satria tsy nisy an'izay lazaiko hoe tsisy ray aman-dreny tsisy dia misy an'izay apahany zay ko ohatrany hoe nitady fianakaviana zany vetivety nitady fianakaviana tsy nanana satria ohatrany hoe miparitaka zany ilay ohatrany hoe potika tarangana zany le fianakaviana dia nanambady niteraka nefa tsy nionona tamin'izay fa nandraharaha ihany mianatra dia niasa sady mianatra miasa miteraka mianatra ahoana moa zany ka mianatra satria voatery nanohy fianarana ihany zany satria voatery mijanona tamin'ny fianarana aloha miteraka dia avy eo miverina nianatra ihany mianatra ny zavatra atao rehetra nanao formation continue atao jusqu'aux momba ny fa talohan'izay anao fantako hoe tamin'ilay fitadiavam-bola anisan'ilay mpisavalалina nanondrana entana tetsy minosy La Réunion sy teo Maurice nanondrana tamin'izany ara betsaka ngamba mety hanetrany ihany hoe tamin'izany manao affairana soupule mihitsy ny zany hoe mitondra soupule avy any Maurice dia mety Madagasikara zay mihitsy dia miverina makany indray dia manao exportation fa nenao tsy zay ve manao exportation makany aloha manondrana tongolo nanondrana mitondra entana miverina ihany koa mitondra entana miverina zay mihitsy ka ty misy sarina création ka fa nandritra an'izay asa natao atao ihany tia sarina tongolo mandrikakeo mampatsiaro anao inona zao io mampatsiaro anahy ny tongolonay naniry tany amin'ny porna tantararatsy inona tonga zay tantarao fa eny dia taoko aloha dia very tao daholo zany ny voly zay le tanora mbola tanora fanahy loatra nanondrana tongolo ianao dia inona zavatra anseho dia tamin'izay zay fanondranana an'izay tongolo zay justement zany mba
natetetika aloha efa nanao dia nandeha tsara mandeha tsara dia hoe natambatra tao daholo efa lehibe tamin'izany efa lehibe efa 40 000 francs français mahery zavatra ohatr'izany ngeza be zany tamin'izany androany dia nanondrana dia tamin'izany moa 37 port ihany mba atao hoe transitaire teto Madagasikara dia nomena azy raha ny tongolona tena Tantomasina kanjo tsy nalefany tamin'ny ohatrany hoe tokony sambo andeha amin'ny lakamisy dia le sambo lakamisy tapabolana satria tamin'izany izy tapabolana ho misy sambo be dia tafajanana etanao na kafe na zavatra hafa dia niany tafajanana dia noho ny tafajanana dia lasa naniry le izy dia natsony le client tany à la réunion zany hoe tongava ianao aty fa tsy zay tsy andray an'io ka le fahatanorana fana fobo ny prix natao fa tsy nanao sa manao ka fa manjary lasa mitombo be ny masokarena lay zavatra dia mba tia azo an'le tsena tsina dia noho efa tonga tany dia naniry ara le izy vao hoe tena tsy tonga ny le izy dia avy eo indray hoe tonga ihany fa mitongava ianao aty fa zay tsy afaka mandray an'io dia efa tonga any komanina tsy raisinareo ay moa ty tongolo ka maniry eo anatin'ny tigony dia ohatran'iny hoe lasa gazon maitsomaitso lava be le portny la réunion izay zany le mampime amin'izy dia hoe mampime moa satria ohatran'hoe mbola ohatran'hoe fitavozavozana avy satria mbola sy tena mahita tsara n'le fandraharana tamin'izany sa hoe le izy kosa ny fandraharana zany tena miaka-midiny izy io tsy azonao tenenina foana hoe mandeha be fisoparany mpandefa entana ny tena marina fa tena miezaka n'le izy ianao ary tena sahirana be niverina nianatra tany misika io nianatra ny commerce international mihitsy nanao formation continue enim-bolana. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Fandarana fazafazy best of ary aty rahantsika anankiray ity dia tena anisan'ny betsaka mihitsy ny antso antariby misy ary tonga raty ampiasana nantany vaovao ankoatrany tsy resaka arerakivony tany niaraka tamin'ny Brice Iabany professeur Brice Iabany izay nandalo teto Madagasikara ary nosamborina mba hiresaka momba ny arerakivony tany eto Madagasikara nahaliana be anareo izy fitrandrahana fitiliana ary fifehezana ny arerakivony tany miaraka amin'ny Brice Iabany. Eo amin'ny 770 ny teboka izay hita fa misy volamena eto Madagasikara araky ny saritany zany zay aseho atsika io zany rakotra mihitsy zany raha Madagasikara amin'ireo faritra 220 raha tsy diso dia misy daholo na iza ireo izy ireo ary farafahakeliny ny toerana ray dia azahoana any amin'ny 200 kilao isa-taona ny farany betsaka indrindra dia any Mananjara hitako faritra Mananjara Vatovavy zay mety azahoana 2.7 taona isa-taona volamena fotsiny zavatra iny saritany iny ve manamarina ianao fa tena marina iny ary tsisy diso iny saritany iny azavaiko tsotra aloha izy raha antsika iny saritany iny dia saritany hita ao amin'ny service géologie izany hoe efa miparitaka manerana an'izao tontolo izao saritany ofisialy iny le teboka menamena hitantsika zany dia teboka menamena mampiseho ireo toerana rehetra ahitana araky ny teny vahiny hoe indisy na volamena dia misa araky ny lazainao tao iny hoe misa eo amin'ny 730 ny teboka ahitana indisy na volamena averiko indray efa miparitaka manerana an'izao tontolo izao any amin'ny firenena mandroso io saritany io zany izay fantatry zareo amin'izao fotoana izao dia kosa ilay isa mampiseho an'ilay hoe izao taona na izao kilao indray dia fikambanana documentation BDB izay natambatro niarahana niasa tamin'ny programme ULEM Université Libre Entreprise de Madagascar izay mahafantatra azy tamin'izany fotoana tompokla Rabotovao Mesmin nitarika azy no nafahanay zany nanangona hoe raha estimena eo
ny quantité mialatsiny amin'ny teny vahiny ny quantité any volamena mety hita isaky ny faritra amin'izao fotoana zao aloha amin'izao fotoana zao azo vokarina isaky ny faritra vokarina isaky ny faritra isa-taona dia mety ahitana an'io fitambarany voaka io hoe mety ahatafavoaka hatrany amin'ny 5 tonnes mahery zany raha tambatra ny eto Madagasikara scientifiquement parlant zay zany ny démonstration mety mbola misy hoe toerana hafa mety mbola ahitana fa mbola tsy fantatra aloha eo indrindra ny tiako hitondrana fanazavana kely raha ohatra ka avelanao zoky hoe inona moa mahatonga nyty tanindrazantsika ty be volamena sy be renaka ambony tany satria tsy tonga ho azo ohatr'izao mantsy izy io hoe nahoana ny eto Madagasikara fa tsy any amin'ny faritra hafa Madagasikara fantatritsika tonga dia ataoko tsotsotra ilay satria fotoanantsika voafeo anatin'ilay izy fantatritsika fa tao anatin'ny tantara ara-jeolojika dia hoe nifandray tamin'izany Gondwana zany Madagasikara ozy isika tamin'ny anatra dia Gondwana zany continent anankiray zao tsika misy continent 10 amin'izao fotoana zao dia continent anankiray tamin'izany fotoana zany ny Gondwana dia tamin'izany fotoana zany rehefa niforona le Gondwana dia plaque continentale anankitelo no nitambatra dia rehefa nitambatra ireo dia ny nanatona tsikelikely zany dia niforme an'le Gondwana dia teo ampovoany teo Madagasikara vao nanomboka nitambatra izy zany dia efa teo ampovoany Madagasikara dia zany hoe rehefa nitambatra izy dia mipotsitra ohatr'izao le bloc continental anankiroa dia eritrereto eo ampovoany eo Madagasikara no voapotsitra ohatran'izao dia raha voapotsitra ohatr'izao Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia eritrereto hoe 500 millions d'années avant Jésus-Christ zany efa be zany ny tany lasa tany leny ambony fa ny aty ambany sisa no hitantsika hitsahan'ny tongotritsika amin'izao fotoana zao zay zany le tiako marihana hoe ny zavatra hitsahantsika eto Madagasikara ireo toerana be volamena amin'izao fotoana ireo dia vato efa nisy tamin'izany taona taloha tamin'izany 500 millions d'années zany ka ny tiako marihana kely azy fotsiny dia faranako azafany zokla dia hoe tamin'izany fotoana zany ny any ambany any tamin'iny fotoana iny dia tsy mafy be ohatran'ireto vato hitsahantsika reto fa malemy ohatran'ny éponge ka raha potserinao ohatran'izao Madagasikara teo ampovoany teo ka raha éponge no potserintsika ohatr'izao mivoaka avy any le makaiza le izy le volamena raha potserintsika ty zao karaha éponge potsera dia mivoaka ny rano dia mivoaka le rano dia aiza le rano le arena zany le arena mivoaka dia makaiza le arena mandeha eo ampovoany raha potserinao ohatr'izao ny éponge dia mandeha eo ampovoany le arena dia zany eo ampovoany izy no mipiritsaka dia zay le antsoniny scientifique hoe zone de zay mo araka zay mo ny expertise ko anaty mbola ho resahantsika mihitsy zay rehefa avy eo fa fena amin'le volamena ihany tsika anisan'ny toerana be volamena zay azahoana hoe possible ny azahoana ihany amin'ny 500 kilao isa-taona any dia fatry dabolava zay asehontsika koa ny sary aiza va izy moa misy an'le dabolava raha jerentsika dia any amin'ny faritra andrefana atsinanany miandrivazo atsinana miandrivazo izany hoe dabolava indray raha mandeha any amin'ny service géologique ihany ianareo araka lazaiko teo hoe information disponible ao ministère ao io zay fampaniraka manerana zao tontolo zao dia manontany hoe omeo kely ny information mbo ny arenaka ibony tany indrindrindra ny volamena amin'iny faritra iny dia araka le sary tanareo io dia farivo faritra mazava ao mihitsy misy toerana tsoina amin'ny teny anglisy hoe montagne of gold dia rehefa nijerena nefa io montagne of gold io napetrako eo ambonin'ny image satellite zany dia raha jerenareo tena misy relief sarina tendrombohitra tokotrany amin'io faritra io ty sary avokako ty aloha asany hoe ianao zany nanao an'ty satria ohatry ny tany amin'ny taherikevitra anao aloha nakako an'ty sary ty io ve ty sary ty ve zany sary tany namboarinao sa hoe sary tany official izy ty misy sary tany misy soratra 1-2 tazantsika io le 1 io raha makao amin'ny ministère ny service géologie nareo ka manontany hoe omeo ny information momba ny volamena eto Madagasikara dia mahazo an'io izay mangataka azy zany ireo compagnie vahiny rehetra tonga eto zany ka mangataka azy alaina amin'ny fomba official zany amin'ny fomba ara-dalàna légal io fa misy vidiny mazava ho azy zany nahazo anazy satria tamina compagnie niara-niasa tamiko no nahazoako an'le izy dia avy eo hitanareo nataoko tsipika io le limite le toerana nifaritany hoe montagne of gold zay mihitsy zay nisoratandry zareo amin'le izy montagne of gold dia mba taitra ihany ny tena dia nalaiko le izy nampifanindrika eo amin'le sary numéro 2 amina image satellite dia raha jerenareo le image satellite dia mivoaka mazava eo mihitsy fa tena sarina tendrombohitra ohatry ny vohitra le izy dia raha nijerena nefa ny valeur scientifique ny article nisorany tamin'ny androny 1921 1901 tamin'izany fotoana zany dia mamokatra be zany tamin'ny andro fanjanahantany 1921 efa ela be efa tena efa nisy trandraka ry zareo tamin'izany fotoana zany ary namoaka article zany zareo tamin'izay fotoana zay tany anatina documentation an'ireo colon mpanjanatany tamin'izany fotoana zany nakako azy document 1912 dia daté 1912 dia mampetraka mazava hoe 2,5 tonnes ao dabolava dia izy ako hoe nivokarin-jareo tamin'io toerana io entre ny 1921 zay le lazaiko zay le tiako azavaina rehefa avy eo izy ianao le hoe mbola tsy lany io mbola misy 30 kilomètre ao ambany eo
Satria koa tendrombohitra montagne of gold tendrombohim-bolamena eto Madagasikara misy ny tendrombohim-bolamena zany ao ambany eo zany tena volamena fotsiny eo raha zany tsy hoe volamena fotsiny fa volamena aloha zany no misy mitady ao fa volamena koa oka tsy adintsika fa miara-miasa misy miara-mipetraka amina zavatra maromaro ohatra zao tsika raha miteny platinoïde zao nany platinoïde zao no tadavy olona ohatra amin'ny toerana ray fa zadiny fa associé miaraka amina volamena koa eny maro zany ireo karazana minéraly afaka miaraka amin'ny volamena 7 martsa 7 martsa 7 fitopolo taona amin'ity taona ity ny tabataba 29 mars amin'ny filaza azy dia natsoina noho izany resadresaka momba an'izay lieutenant émue no resahana tamin'izany fotoana izany ny hoe aiza daholy no nisy ny tabataba fantatra moa tamin'izay fa iran'ny Madagasikara le izy fa firy kosa ary ny olona maty ary indrindrandrindra tena tamin'ny 700 tokoa ve no tsy maintsy nahazo fahaleovan-tentsika sa efa nisy occasion ataoko hoe occasion tokony efa nahazahoantsika an'izany fahaleovan-tena izany dia arahintsika ny valiteny tamin'izay fotoana izay nisy fotoana nisy occasion ihany teto Madagasikara eo tsy saika nahazo fahaleovan-tena talohan'ny 700 satria nandritra ny ady lehibe faharoa indray tsika izao dia tonga teto ny anglisy zay nandroaka ireo frantsay namany Hitler frantsay mpanohana naniaraka ny gouvernement amin'ny Vichy moa zay ny anaran'ny gouvernement frantsay nanohana niaraka dalana tamin'ny Hitler tamin'izany tonga teto ny anglisy nandroaka an'ireo frantsay namany Hitler reo ary dia niteny izy tamin'ny malagasy pasteur Ravelomanantsoa tamin'izany fotoana zany no nitenenany 2700 hoe raha tianareo dia omenainareo fahaleovan-tena tsy nety pasteur Ravelomanantsoa hoe mbola tsy fotoanany zao eny efa voalazana teo daholo izay fa tamin'ny 2700 zany dia niditra teto nitafika britanika zay nitariny général William Platt dia teto moa zany ny fitondrana visiste misy orona tsara momba ny matso nataondrareo teo analakely mihitsy ary tsy ohatsika hoe sady miresaka antsika nanatona ny Ravelomanantsoa satria Ravelomanantsoa zay no fidina ho anatin'ny comité de salut public zany hoe fanavotana ny tranondrazana zany ny voafidy tamin'izay Ravelomanantsoa sady ao anatin'ny conseiller filakevitry ny tany voazanaka tao anatin'io zany Ravelomanantsoa voafidy tamin'io dia izay nanantonan'ny général William Platt raiso izy ny fahaleovan-tenanareo ina nataon'ny pasteur Ravelomanantsoa izy mbola tsy vonona amin'izany zay izy zay fomba ngiasy misy zale mbola tsy fotoana zany fa mbola anatin'ny ady zany mbola anatin'ny ady mbola any Frantsa any zao ny miaramila malagasy miady any mbola tsy vonona amin'izany zay hoe pasteur Ravelomanantsoa ina moka nefa tamin'izany tokony fotoana azo nanararaotana nakana fahaleovan-tena raha nanaiky izy zany dia efa nahaleotentsika tamin'ny 2700 raha nanaiky izy dia efa nisy fahaleovan-tena azo tamin'izany 2700 zany ary io tsy be mpiteny tsy fantatra ny antony tsy resana an'io 2700 io natao hoe guerre oublier zany io fa le natongavany anglisy teto Madagasikara zay tenen'ny français amin'io satria mety afenifeny mpanao tantara frantsay le izy ka io zany tena anisan'ny ihany koa io zany nanampy nampiakatra ny moraly ny toe-sain'ny malagasy hay ty frantsay ty izy mora resena anisany namporisy azo resena zany ary zay natonga ny malagasy ny joro ihany koa azo resena ka ity ohatrany hoe voaozona ny frantsay tamin'izany hoe tamin'nisy hoe vive Hitler nisy nanao an'izay azy ny malagasy tamin'ny lehibe faharoa reny ka io tena anisany naporisika nampandranitra ny ady ho amin'ny fahaleovan-tena ny faharisen'ny mpitondra visiste teto Madagasikara vita moa zany ary lehibe faharoa dia efa nitresantsika teo any nitsangana ny MDRM ty zao sary ny MDRM tamin'izao fotoana zany zay manamafy hatrany fa ny MDRM dia antokony nampivotrana malagasy fougue 7 satria hitantsika amin'ny sary eto i Ravoahangy Ravaly moa eo ampovoany foana izy le efa le mitondra ny ina moa zany ny héritage ny tolona tamin'ny andro Ralaimongo sy Paul izy eo akaikiny eo zao Jacques Ravelomanantsoa ary eo akaikiny eo manao solomaso i Tata Max tamin'ny 700 sy arivo izy io no nalaina eo aorinandreo mpitolona ty tandrazana daholo tany amin'ny faritra moa nalaina zany ty sary ty tamin'izay fotoana zay ka tiako amarana satria fotoanantsika voafetra ihany raikitra ny 7 mars 700
tsy nandraiky frantsay zany fa tsy maintsy nanenjika an'ireo titandraha izy tsy maintsy namahaly faty izy zany dia arahantsika marina fa kesy fotoanatsika arahantsika vetivety ny sary momba ny orinantsary momba an'izay répression natao amin'ny frantsay zay. Le pasteur transportant à Madagascar les unités de relève a jeté l'ancre en rade de Tamatave. Madagascar, qui fut il y a quelques semaines le théâtre de combats sanglants provoqués par le soulèvement d'un grand nombre de tribus malgaches, a presque retrouvé son calme. Une guérilla nationaliste installée dans la Grande Forêt avait attaqué plusieurs camps de gendarmes français. En représailles, les autorités françaises constituent un corps expéditionnaire de 30 000 hommes. Ils s'emparent d'un bourg nommé Moramanga et exécutent tous les habitants. L'humanité dénonce un oradour malgache. Reddition humiliante, torture, exécution sommaire. La répression menée par le général Garbet sera si brutale et son bilan si longtemps gardé secret que 60 ans après, le chiffre des tués varie de 15 000 à 89 000 morts. Vincent Auriol admettra benoîtement qu'on a fusillé un peu à tort et à travers. Ireny ny fanenjena zany fanafaizana ny titanazy malagasy taorina nisy eo amin'ny 20 mars anisany miteraka resabe koa ary mbola tsy voavahatra amin'izao asa na voavahatsika eto rasombiny any émue nisany malagasy maty marina tokoa nandritra ny ireny zavatra ireny misy miteny hoe raha etsy ny frantsay miteny teo amin'ny 10 sy ray alina teo fotsiny inona ny tena zavatra marina tamin'io andeha napiasa fiaramanidina ny tafika frantsay manerana an'le faritra tsy moa tsy nanana nisy tsy nanana napiasa fiaramanidina izy ary nandatsaka bomba ary ny bomba nalatsany dia matetika ny vahoaka tsy manatsiny zany no tratran'ny bomba azonao leo amin'ny teny frantsay population civile izay fa ny mpiady ny atrikadany vitsy tsy maro maty fa ny population civile hoy ny frantsay no maro maty satria ireny no tratran'ny trano tombatombana zany tombatombana zany hatram'izao dia eo anelanelany 100 000 hatramin'ny 200 000 ray hetsy hatramin'ny roa hetsy eo zany satria raha diniko ao anatin'ny ray volana ihany ray volana sy herinandro kely monja eo amin'ny nanomboka ny 30 mars hatramin'ny 10 mai zany dia efa mahatratra 7 mahery ny vahoaka vonoan'ny frantsay zany izay izay nataon'ny Yves Beno hoe une guerre qui ne se suit pas des conventions de Genève izay le nitenen'ny Yves Beno ady mihitsy zany azo atao hoe guerre mihitsy le izy zany guerre io fa tsy hoe ana zany fa guerre salama guerre d'Algérie guerre d'Indochine guerre de Madagascar izay zany tokony anaovantsika an'ity anaran'ity ady ity misaotratsika nanaraka hatramin'ny farany fandarana fasafasy androany fandarana miavaka androany satria best-of namerenareo fandarana tianareo indrindra farafaratsiny be mpangataka indrindra maro mivahiny efa teto maro ny lohevitra am'resantsika fa ireny no heverina mety mbola misy angamba tianareo averina ihany fa mialatsiny satria tsy afaka ho averina anatin'ny fotoana fohy eto daholo izy rehetra enim-bolana izay vahiny fa 20 mahery amin'ny manaraka mety mbola isy ihany ve fandarana best-of fa izay aloha ny androany dia misaotratsika rehetra amin'ny fotoana toy izao ihany mifankahita eto fa marapiandra an'izay dia sambara ary endre tsara daholo. Pray for Paris, for the